Orinasa izay natsangako dia Tatsimo agroalimentaire ny anarany. Tany Fort-Dauphin izy io no natsangana dia amin'izao fotoana izao zany efa misy antenne anankiray eto Antananarivo ao amin'ny sehatra ny fanodinana voankazo, légumes ary ny fikarakarana ny tantely. Ny isan'ny vokatra nahafantarana anay tao anatin'ny herintaona izao tao aorianan'ilay fifaninanana nataon'ny Nexta tamin'ny fampahafantarana vokatra malagasy dia ny bonbon ravitsara sy ny confiture rakety. Amin'izao fotoana izao efa manomboka maniva, efa misavasava eny amin'ny tsena eny zany, efa hitantsika eny amin'ny tsenan'ny Jovena, hitantsika eny amin'ny MPE, hitantsika ihany koa eny amin'ny Bazar Craft. Ny tanjonay ao anatin'ity fandraisana anjara ity dia ny fampahafantarana ny produit anay dia ny faharoa fitadiavana mpiara-miasa eo amin'ny ara-barotra.